Amin'ny volana aprily izao no anainga ny ampahany voalohany amin'ireo vokatry ny asa tanana amidy amin'ny tsena amerikanina. Ireo karazana asa tanana rehetra vita malagasy dia ao anatin'ireo vokatra tadiavin'ny amerikanina fatratra ary mbola malalaka ihany koa ny tsena. Ravak'Andriamanalina sy Mamirasoanaivo no mitondra ny sary. Anainga tsy ho ela ireo vokatry ny asa tanana malagasy anokatra ny tsena amerikanina. Lalam-barotra ny sokatra taoriana fiverenana Madagasikara indray ao anatin'ireo firenena mpahazo tombotsoa amin'ny fandaran'asa AGOA. Efa misy fivoarana mihitsy satria ny ankabeazan'izy ireo zany dia efa samy manana ny lalana andehanany ny entana daholo ary efa vonona miomana amin'izany ny andiany voalohany andeha zao dia sasatsasany mandeha amin'ny volana avril manenjika salon any côte ouest ny États-Unis dia avy eo indray mbola misy ny dingana faharoa izay mandeha amin'ny volana septembre, octobre, novembre manenjika ny any amin'ny côte est. Mbola malalaka ny tsena Amerika raha ny sehatra ny asa tanana ny jerena mitaky fampanarahana fenitra ny vokatra asa nefa ny fahafana manondra ny tanàny. Arantsy amidy eto amin'ny Infinity Ivandry manomboka androany ary aritra 3 andro ireo ampahany amin'ny asa tanana malagasy ireo amin'ny alalan'ilay hetsika Women's Day Exhibition karakarain'ny bozaka Madagasikara. Dia arak'izao hitanareo eto toeran'izao zany dia izay rehetra eo misy miisa 30 artisan izay rehetra eo dia efa samy mpanao mpamondra entana ny velany daholo fa any Europe surtout dia ity hetsika ity zany dia anaovana lancement zany hoe entana rehetra izay asehonao dia entana tokony ahondrana makany Amerika hatramin'ny sokafany AGOA dia tsika malagasy aloha zany mba aseho anay voalohany ny entana alefa. Voasolo tena amin'ity varotra fampiratin'ity avokoa ireo sehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny asa tanana toy ny akanjo, ny lamba fampiasa amin'ny fampiaingonana ny trano, ny hoditra, ny rofia sy ny maro hafa koa. 750 ireo paparantsy tompon'ny orinasa mpanao asa tanana mandray anjara amin'ity hetsika ity dia vehivavy avokoa. Ka izay ny antony isafidianana ny fanatanterahana ny hetsika ifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy. Ny fahasahin'ny reto vehivavy mandray andraikitra ireto ny sekretera jeneraly ministera ny kolotsaina sy ny asa tanana dia manampy afampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana. Hatreto koa mantsy dia mbola eo anelanelany 7 isanjato monja ny fandraisana anjara ny asa tanana amin'ny arikarena fahobe. Olana ho ny solotena ministera ny tsy fahampiny ny fahaiza-manao, ny fahasarota, ny fahazoana lalam-barotra sy ny famatsiam-bola. Ankoatra io, saika amin'ny sehatra tsy manara-penitra avokoa no misy an'ireo mpanao asa tanana malagasy.